ka ny anatra hoentiko aminareo kristianina de zao aza antosirana le olona mitondra information hafa akoatra ny baiboly, aza antosirana. De aza antosirana koa ny olona zay miteny zavatra contraire ny zavatra inonareo, satria manampy anareo zay amin'ny finoana. Na resy lahatra nareo fa tena ina moa zany mampiesina maro le baiboly tam'izay fotoana zay anao de libra hoe olombela libra anao afaka mino na tsy mino hoe zany Jesosy zany na baiboly sy ny rehetrarehetra. Fa raha ohatra kosa ka mitondra information anao ka tsy maresy lahatra anareo fa hoe ohatra mampiresaka fotsiny fa nareo no tena marina da am'izay fotoana zay nareo vao maika mitombo ny finoanareo vao maika maro-potitra le finoanareo. Samy tratra ny farany dao ho avy teny krismasy de matahotra indray nareo hoe ho avy indray rikoto zany ina moa zany anozongozona ny finoanay na hiteny zavatra tsy fiteny na ohatra zany, de matahotra le kristianina. Nefa za de hitondra ina moa zany fakairezana ho anareo kristianina, hitondra anatra ho anareo kristianina. Ny tokony ho izy raha ohatra ka misy zavatra inonareo de aza hitretina ho fahavalo mihitsy ny olona zay mitondra information makasika le zavatra inonareo. Ny akabetsahanareo mantsy tonga de tezitra be, tonga de tsy tianareo maizina le koto satria ino le koto fa anakiana anaratsy fivavahana, tsy manaratsy fa mitondra ny hevitra mitovy amin'ny zavatra hitako. Samy mikaroka daola nge fa ny tsy mampitovy atsika fotsiny nareo mikaroka ao anaty baiboly. Iny baiboly iny zany efa resy lahatra nareo fa hoe iny ten'Andriamanitra iny de ao nareo mikaroka. Fa tsy mikaroka mihitsy nareo ao velan'iny baiboly iny hoe avy aiza marina iny baiboly iny, hoe iza moa nanoratra an'iny, siora marina ve fa Andriamanitra marina nanoratra an'iny. Eo tsy mampitovy atsika fa ny ohatranazy zany sy ho anay agnostika na zala antikrista na tsy haiko ny tsy boavaka de zay aloha mitady profo hoe Andriamanitra marina ve nanoratra an'iny. Inona ny zavatra azoko profona ao anatin'ny baiboly ao fa tena Andriamanitra marina nanoratra an'iny. Zay tsy mampitovy atsika. Ka ny anatra hoentiko aminareo kristianina de zao aza antosirana le olona mitondra information hafa akoatra ny baiboly, aza antosirana. De aza antosirana koa ny olona zay miteny zavatra contraire ny zavatra inonareo, satria manampy anareo zay amin'ny finoana. Na resy lahatra nareo fa tena ina moa zany mampiesina maro le baiboly tam'izay fotoana zay anao de libra hoe olombela libra anao afaka mino na tsy mino hoe zany Jesosy zany na baiboly sy ny rehetrarehetra. Fa raha ohatra kosa ka mitondra information anao ka tsy maresy lahatra anareo fa hoe ohatra mampiresaka fotsiny fa nareo no tena marina da am'izay fotoana zay nareo vao maika mitombo ny finoanareo vao maika maro-potitra le finoanareo. Fa le nareo le matahotra olona mitondra information de tsy maro-potitra ny finoanareo. Eo nareo zany matahotra voazongozona ny finoanareo. Mainona moa nareo no matahotra voazongozona ny finoanareo satria tsy sura le finoanareo nareo, tsy sura nareo de matahotra nareo vao misy sura ino koa koto avy koa koto ino mbola tsy manjary tsotra zany ny tokony atao rehefa mino. Na kristianina nareo na boudiste nareo na ina moa zany judaiste nareo na iza de aza antosirana mihitsy ny olona mitondra information hafa. Fa raha vao mandositra nareo de zay ny antsoina hoe intégrisme. Intégrisme zany de tena hoe ao tsy miboaka mihitsy fa de fa ty da misy zavatra mandalo de forcena fotsiny anamarina le zavatra inonareo. Ka zavatra anatra mba hoentiko aminareo de hoe raha misy olona miteny zavatra hafa akoatra ny mazatra ny ino moa zany zavatra inonareo mazatra de ino le olona eo no maro-potitra le finoanareo na tsy inonareo tsony le fampiresahana. De mikasika ny ty satria krismasy ho avy rapitso de efa somary nifandona kely teo tam'le olona teo satria ny zavatra sura Jesosy tsy teraka ino moa zany 25 décembre zany. De zay sady tsy teraka 25 décembre Jesosy
satria ny mpiandro mbola tena tsa de sady tsy teraka 25 décembre Jesosy no tsy fantatra marina ny taona naterahany Jesosy. De eo zany ho anay le tsy mino, le tsy mino de mametra-panta iny zay hoe ten'Andriamanitra marina ve le beboly, Andriamanitra marina ve le Jesosy sa ohatry zao, satria Andriamanitra zao ve no miteny mpaminany soraty ao anaty beboly, soraty zao de misy diso de tsy fantatra hoe ina moa zany atreto zany de mbola manahirana hoe ovina marina Jesosy teraka amin'ny isaka daty de mbola tsy fantatra koa ny volana inona marina Jesosy niteraka. Tsy normal zany satria raha Andriamanitra zany tokony précis. Ny Jesosy raha ataotsika hoe teraka 2 arivo taona ataotsika hoe raisitsika am'izao hoe 2 arivo taona zany ny naterahany Jesosy nefa ny Pharaon tany amin'ny Egypte ancien tany Pharaon tany amin'ny 4000 ans 4 arivo taona talohany naterahany Jesosy, zany any amin'ny 20 arivo taona tany de hita daholo naterahany zany izy Toutankhamon zany, hita daholo ny soratra mikasika zany Néfertiti zany, ino zany Ramsès zany, fantatra daholo na zanak'Anabavy ny cousin setra rehetra satria misy soratra daholo io misoratra amin'ny ino zany amin'ny vato hiéroglyphe filazana azy l'écriture reny misoratra amin'ny anina hoe iza moa Néfertiti zanaky anina, zanak'Anabavy anina, Ramsès reny farany tany amin'ny 20 arivo taona tany misy soratra voarakitra daholo hitany scientifique sy manam-pahaizana satria izay mantsy scientifique tsy hoe manam-pahaizana fa scientifique manao raisonnement cartésien de miainga amin'ny zavatra hita voasoratra de reny zany hita. Misy koa ny papyrus inao zany zavatra nosoratana taloha tany ahitana an'ireny hoe ty temple d'Ambosibel ty ina moa zany mikasika ny Egypte ancien tany aloha rehetra tany, nefa ny Jesosy tsisy proof mihitsy hoe io acte de naissance ny Jesosy, nefa zany 2 arivo taona zany akaiky de akaiky iny zany akaiky de akaiky ary Romanina nahay nanoratra tsara mihitsy. Hitatsika hoe ohatra jeretsika hoe iza ny mpanjaka taolohan'io de hoe fantatra hoe Hérode nanjaka hatramin'ny 400 taolohany naterahany Jesosy. De aveo voaresaka koa Pontius Pilato satria misoratra daholo ny Romanina, de voaresaka koa Kaisara, voaresaka daholo reo inona moa zany empereur romain reo tamin'ny période Jesosy na iza koa moa reo voaresaka daholo ary voasoratra. De manino Jesosy tsy voasoratra? Eo norana amin'izy manina tsy voasoratra ao vininy Jesosy teraka taiza hatram'izao ngeka tsy fantatra koa hoe taiza naterahany Jesosy hoe lazaina fa tany ina moa zany tany anaty tranomby de aveo natao ny église ny ina moa zany basilique de la nativité de hoe teto Jesosy niteraka de namboara fiangonana, nefa rehefa tadiavina ny proof historique sy ny archéologique de tsy tao mihitsy Jesosy niteraka, tsy taon'io basilique de nativité io. Nanavatizany Jesosy ara de tao Jerusalema tao de natao daholo ny sesetrehtra fa tsy hita. Fa ny taolambadiny Jesosy mety hita tany ina moa zany tombeau de Talpiot, resabe fampitadiavana foana ny information mikasika ny Jesosy, zay ny olana nefa Andriamanitra. De ohatra milaza ny Baiboly fa hoe nisy famonoana ny zaza latsaky ny 2 taona nataony Hérode maty tany amin'ny taonjato faefatra talohany naterahany Jesosy. Eo defa diso zany le Baiboly namony zaza 2 taona. De koa miresaka fa hoe isa moa Josefa sy Maria nandeha nody tany Bethlehem satria nisy fisoratana anarana nataony fanjakana Romanina. De miainga ny scientifique sy ny historique hoe sy ny historien hoe ovina nisy recensement tamin'ny andron'ny Romanina. Ny andro Romanina misoratra daholo fa tany 7
taonjato fahavalo tany alohan'ny ny naterahany Kristy nisy fisoatananarana de tany amin'ny taonjato fahenina taorinany naterahany Jesosy. Zany hoe tsy nisy fisoatanarana zany tamin'io l'an 0 io, l'an 0 zay niraisina io. De vina zany Jesosy niteraka. Lainga le hoe Josefa sy Maria nandeha mody tany ino zany tany Betlehem, satria lainga koa le hoe rehefa isy ny fisoatananarana teo amin'ny Romanina de samy mamonjy ny tanin-drazany daholo lainga zany. Satria ny historien de mazava sy ny preuve scientifique rehetraretra. De tsy fantatra zany naterahany Jesosy, fa naterahany Jesosy zany mety tany amin'ny taonjato fahenina talohany ina moa zany le ina moa zany le l'an 0, satria nisany izy moa papa moa sa historien moa le Denis Petit zay nanao calcul mikasika hoe ovina maro ny Jesosy niteraka diso le ry, satria le ry zany niainga tamin'ny evanjeliny Luc. De araka voalaza tao de Jean Paul Baptiste teo amin'ny fahatelopolo taonan'ny Jesosy teo no natao Baptiste Jesosy, zay voasoratra anatin'ny evanjeliny izy moa Luc. Marina aloha fa reo lazanareo fa mpaminany reo Matthieu, Marc, Luc sy John reo nanomboka tany amin'ny taona 70 taorina ny nahafatesan'ny Jesosy zay mipopota daholo eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 300 teo nanoratana ny evanjely. Fa ny zavatra magaga amin'ny le evanjely ny kristianina, ny testamenta vaovao, testamenta vaovao de maninona misy evanjely sasany soratany Marie Magdalena, evanjely sasany nisoratany Zaka rahalahin'i Jesosy, evanjely sasany nisoratany Jodasy Iskariota. Nanina nafenina daholo reny natsoina hoe évangile apocryphe. Eo zany de efa tsy milamina zany resaka le baiboly sy le kristiana, satria maninona no afeninao le evanjely sasany, evanjely apocryphe, doran-dralahy reny, ary anao raha mbola mitazona reny evanjely reny de doran-dralahy velona miaraka amin'iny. Zay hoe le zavatra atao le kristiana. Ny izy nitondra ina moa zany fananarana ho atsika, nefa ny doran-dralahy de misy hitany ny ina moa zany ina moa zany evanjely isan-karazany. Taiza moa za teo de niainga tamin'ny evanjely ny Luc zany nanaovan'ny Denis Petit ny calcul hoe ovin'ny Jesosy no teraka, satria eo amin'ny telopolo taonan'i Jesosy teo natao Batisa, de nataony ny calcul de izy nitombe amin'io hoe l'an 0 nateraka an'i Jesosy, fa 10 be. De ahoana moa zany raha ohatra ka Andriamanitra no misouffle an'le mpaminany, ataontsika hoe Luc. De manina ny diso, Andriamanitra ka tsy afa manome zavatra apprécie hoe tamin'izao Jesosy niteraka, daty correct, satria io le daty napetraky izy moa Denis Petit io 700 taona amin'ny calendrier romanina io, 700 taona tamin'ny calendrier romanina. De manina tsy ihany, de plus zany zavatra lazainy Matthieu, Marc sy Luc sy John mikasika ny toerana nahafatesan'i Jesosy de samy paritaka be, tsisy zavatra marina mihitsy na ny raiky. De eo zany de efa diso zany hoe toerana nino moa zany ny andro naterahan'i Jesosy, nino moa ny data taona naterahan'i Jesosy. De aveo ny volana de milaza fa hoe volana Desambra, 25 Desambra de 0 manatody, satria ina moa zany ny mpianromby mbola tena Kalamanjana. Raha ririnina zany tsisy mpianromby tao tokotany. En plus andro alina ny mpianromby, andro alina no nantsona tamin'ny fotoana io. Andro alina iny de hoe nisy fahazavana be. De raha ohatra ka amin'ny mpianromby tena Kalamanjana zany amin'ny andro alina de tany amin'ny volana septambra raha volana août tany tany amin'ny Moyen-Orient tany. Zany hoe diso zany. Fa ina moa natonga le 25 décembre. Natonga le 25 décembre de satria zay no fanaovan'ny olona mpanompo sampy fety hatramizay Saturnale zany fetin'ny olona mpivavaka masoandro io 25 décembre io. Naninona ny olona mivavaka tamin'io fotoana io, satria io no solstice d'hiver. Zany hoe solstice d'hiver zany de eo amin'ny andro maneralelana ny ririnina
sy ny lohataona. Zany hoe zany manomboka eo zany amin'ny 25 décembre io, 21 décembre koa raha ny tena marina, no mialava ino moa zany ny andro satria azafady rehefa andro rinina de fohy ny andro, fatatsika zay fa lava ny alina. De nanomboka teo zany nanomboka me lava ny andro, nanomboka tamin'io 21 décembre io, ino atsona solstice d'hiver par rapport amin'ny position ny tany sy ny masoandro, le mody loatra zao de le mody loatra zao. De teo manomboka me mazava, manomboka me lava ny andro. Io zany raisin'ny olona taloha hoe point hoe andro fahazavana. Ka nangalarin'ny kristianina io zavatra io satria nitreto zao Jesosy zany de azavana, fahazavana Jesosy. Antony fahazavana de lazao Jesosy teraka teo nefa diso. De fa manaraka an'izay solstice d'hiver ny tenako teo de akoatra ny Saturnal de ny Romanina koa nakalaza ny ina moa zany ny Andriamanitra masoandro Sol Invictus, zany hoe Andriamanitra Andriamanitra ny fahazavana, Andriamanitra ny masoandro, Sol Invictus zany. Satria nomboka teo zany no naresy ny hazavana, ohatra ny raisin'ny kristianina. De teo koa ny Persa nakalaza ny ina moa zany Dieu Mitra zany ny sarina taureau sarina taureau. Zany hoe mpanompo sampy zany no tamin'io 25 décembre io. De raha ninona ny kristianina nanakan'io satria voalohany nanao fety daholo ny païen tamin'io fotoan'io de na kristianina nangana fivavahana vaovao ka tsy manao fety amin'io de tsy mahazo kily ta. Et de deux ina moa zany hoe Jesosy lumière de forceny hiditra fotsiny eo. De zay de fa tsy mapety any le fivavahana satria maninona moa no mandainga. Maninona mandainga laha zanao fa teraka 25 décembre Jesosy satria anao te hanao fety amin'io fotoan'io. Maninona raha lazaina fotsiny finalement Jesosy tsy teraka 25 décembre zany, tsy teraka l'an zéro fa hanao fety tsika amin'io satria io bekile. Maninona raha mitsotra amin'ny marina. De eo indrindra ny olana amin'ny finoko an'le fivavahana satria lainga be de be lainga anatin'le izy. Atrio ihany aloha zany le izy fa asakasaka reo ny mino any hoe maro zavatra lazain'ny baiboly na inona reo fa Jesosy zao hoe Andriamanitra marina nefa ny nadaty naterahana raha tsy fantatra. Nataona firy naterahana Jesosy tsy fantatra am'izao. Na ny andro ina moa zany volana naterahana tsy fantatra. Misy sasa miteny hoe 6 janvier na mois de septembre tsy fantatra. Nefa Andriamanitra dio zareo fa ten'Andriamanitra amin'ny baiboly aiza maninona tsisy précision. Zay le fandehan'le izy. Ka misisy tany sasany baiboly ten'Andriamanitra tena marina io tsisy cohérence, tsy mazava. Na resaka toussaint zany raha de forcena fotsiny satria resaka astrologie daholo io misy ny solstice d'été aussi de narana hoe maty Jesosy tamin'ny Pâques de nitsangana tamin'ny maty tamin'izao de forcena fotsiny zavatra io ka raha vao zavatra forcena sy andaingana ohatr'izany de tena tsy hitako zay mafivavahana an'izy, tsy hitako zay mandriamanitra anazy raha ohatra ka andaingana ny ankizy kely hoe teraka Jesosy androany tonga ny mpamonjy. Maninona raha mandainga, maninona raha miteny marina fotsiny ary maninona no tsy fantatra naterahany Jesosy. Ary zao raha na ny fasan'ny Jesosy de fampitadiavana hoe taiza marina amin'ny fasan'ny Jesosy. Raha ohatra ve nisy Jesosy tamin'ny hazo fijaliana teo daholo ny Romanina rehetraretra de tsisy nanoratra mihitsy ve tamin'ny fotoana io, tsisy soratra mikasika ny Jesosy mihitsy fa de vitsikely ohatra ataontsika hoe historien izy moa Flavius, Joseph Flavius angambany no teny phrase anankiray fotsiny mikasika ny Jesosy de Setoine no teny kely fotsiny mikasika ny Jesosy fa de tsisy mihitsy Romanina be de be légionnaire Romanina amina firy bataillon reo tsisy mihitsy mananoratra hoe Jesosy teraka tamin'izao ino fa nitsangana tamin'ny tsy hitareo nitsangana tamin'ny maty. Bref, lavalava ny vidéo fa atrio ihany aloha de manova krismasy sambatra.